niaraka tamin'izany Henri Rabarinjaka zany efa teo foana conseiller juridique ny conseil d'administration izy tamin'izany fotoana zany fa niditra tsikelikely tao anatiny io zany ny DG nina moa izy teo olona maromaro pilote anankiroa nga Eric Colère zay ao anatin'ny HVM maro mbola ao anatin'ny conseil d'administration amin'izao fotoana izao Hugues Ratsifera no nitendrena DG tamin'izany fotoana izany ny DG Niaro, ny DGT tamin'izany fotoana zany, ny DIRCAP ministère en transport tamin'izany fotoana reny zany anisan'ny tao anatin'ny conseil d'administration avokoa tamin'izany fotoana zany moa dia taditsika tsara le conflit zany na mety hoe tsy taditsika dia ampatsahiviko anareo fa efa nisy fotoana niresahana an'izany tato anatin'ny fandarana le ohatran'ny hoe tsy fifankazahoana zany tamin'ny américaine sy ny frantsay mikasika an'ileo américaine moa mbo inona frantsay ny Airbus nisy ny crise 2009 ihany koa zay nisy ohatran'ny hoe karazana réticence angazany filazantsika azy ny firenena américaine raha malala ny rôle ny frantsay tao ambadika de raikitra ny adevitra momba ny avion de nanomboka ny sesika am'izay zany ohatran'ny plutôt Airbus que Boeing zany nefa ny mpiasa efa réticent efa tsy nanaiky loatra ny Airbus io zany ny teninina mpiasa tamin'izany fotoana zany hoe tsy mety amintsika ireo Airbus A340 ireo raha tadidinareo tam 2011-2012 tany tsika teto amin'ny Free FM tena dénoncé amin'ny antsipiriana zany mpiasa nefa tsy nanaiky andreo Airbus A340 reo nefa mbola nalaina ihany fa ny teny ihany zany mpiasa hoe bon rehefa tena iziriziry moa nareo anatin'ny CA zany na conseil d'administration hoe aka zany an'io Airbus io de A330 au moins alaina faza maka le A340 satria na le A340 range efa en cessation de production zany hoe efa tsy nilainy ny Air France intsony mihitsy ohatran'ny hoe nasesina le fataty amintsika zany mandrapatapaka n'izay décision raisina moa de nanofa ny avion ny Air France aloha tsika tamin'izany fotoana zany de ny fanarahana tamin'izany ianotsika tsara de hoe anjareo ny pilote fa ny personnel navigant commerciaux ny filatsika azy na le PNC ozy rehefa mandeha avion reny nareo de hoe mety remarquer quel les commandants de bord hoe ny PNC préparez-vous pour l'atterrissage ou préparez-vous pour le décollage ou ohatran'izany reny le PNC zany le ohatran'ny hoe ny steward ny hôtesse sy ny sisa sy ny sif chef de cabine ao anatin'ny fiaramanidinao reny le atao hoe personnel navigant commerciaux de négociena tamin'izany fotoana zany tamin'ny Air France de hoe ny fiaramanidina mba anareo ny pilote ary mba anareo fa ny PNC kosa aleo mba malagasy zareo zany fifanarahana izany fa rehefa tena nandeha ny vol de tsy nanaiky ny syndicat ny steward sy ny syndicat ny hôtesse ny Air France fa hoe zareo ihany miasa ataontsika hoe normal angamba zany satria zareo koa moa hoe en sureffectif tamin'izany fotoana izany de hoe miady zany ny syndicat ny Air France hoe alomba raha fiaramanidin'ny frantsay satria nofaitsika tamin'ny frantsay raha fiaramanidin'ny frantsay aleo équipage frantsay ny ao anatiny de mipetraka sy nandefitra indray aloha ny équipage-ndra malagasy zany fa roa isaky ny volona sisa ny mandeha de araka ny vazivazy mpiasan'ny Airmad zay moa de ohatran'ny hoe mpizara sakay ny asan'le roa eny ambony avion le gaskelitsika zany fa anjakazakany vazaha nefa soi-disant Air Madagascar io linina ny Air Madagascar ny resahany eo de eto amin'izay no anaporofokanareo vadika ny tantara de nanomboka mipotra tsikelikely ndray zany nga James Andrenal so zay efa voapirofo ny mpiasa tamin'izany fotoana zany ary ny diva ny mpiasa mihitsy nitoerin'ny mpiasa mihitsy ny rôle n'izany olona zany tamin'ny famonoana tsikelikely any Airmad fa izany namerina azy tao anatiny ho tompo-tanana amin'izany Airmad zany de tsy izy akory fa nga Hery Rajaonary Mampianina ihany de notendreny Hery Rajaonary Mampianina en tant que PCA izy tamin'izany de notendreny ho mpanolotsainy James Andrenal so ny zavatra nisy tamin'izay fotoana izay de no hoe anisan'ny rôle n'izany ny hamoahana ny Air Madagascar ao anatin'ilay annexe B any hoe ina moa liste reto les compagnies dangereuses zany na compagnie dangereuse azafady tompo de tao anatin'ny liste n'le ohatran'ny hoe annexe B io zany i Madagascar de nomena conseiller James Andrenal soi-disant hoe hanala ny Air Madagascar ao anatin'izay annexe B zay depuis 2011 zany resaka anareo zany de nanomboka navesatra ny facture ny Air France satria mandoa avion ianao plus équipage ianao zany de hoe hitady vahaolana amin'izany no ny James Andrenal so fa ny zavatra hita de voalohany indrindra tsy nirarahina le sosikevitry ny mpiasa
sy ny technicien sy ny pilote ny air Madagasikara hafa hoe tsy mety amintsika le A340 fa au moins A330 zany tena ataon'ireo ihany rehefa tonga zany ekipa ny rajonary mampianina zany rehefa tonga zany zay mitandrena alfo efa namono ny air zany rehefa malala tsara hoe zao ny stratégie na ny paikady namonoana an'le izy zany indray no naverina tao de reo olo reo no nanisika tamin'izany fotoana izany hoe ataovy le A340 fa mahasoa de natao le A340 de tonga tokoa ary ny A340 voalohany Airbus io de tsy sasatra ny teny mpiasa hoe tsy mety io fa tsy ndrarahina moa tsy fantatra raha teo moa zay ny fanarahana tany ambadika tany zava ho azy fa alay mpanay ianao tsy maintsy eritreritra hoe misy grosse commission tao anatin'ny raharaha kopakisasana ozy tsika de nidehaka moa mpitantana tamin'izany fa hoe tena mety amin'ny air Madagasikara io tsika ny démontré tamin'izany fotoana zany chiffre l'appui raha tadidinareo hoe zao ny fatiantoka amin'ny air Madagasikara io no ny fakanan'ireo Airbus A340 reo fa tsika moa tamin'izany mety hoe nisy ny eno de tsisy ny eno ny zavatra tenentsika telo volana tateorina de mbola napina anankiray indray pire au lieu de hoe mba tonga saina zany hoe tsy mety A340 ty mbola nampidirana Airbus A340 faharoa indray telo volana monja tateorina 2012 io lay A340 voalohany raha tadidinareo tamin'izany de immatriculé Air France satria nampiasaina nakany Europe raha vao air Madagasikara manko de tsy mahazo nandeha tany Europe no le hoe annexe B fa nazavaiko anareo zany arapian'ny radio Free FM de mahazo an'izay resaka resako izay de ny iray moa zany de ny immatriculé air Madagasikara zany ary nandeha tany Asie satria tsy mahazo manidina makany Europe araky ny teneniko anareo le ray farany ty zany le 5REAA zay 5REAA zay no numéro d'immatriculation an'ilay Airbus A340 faharoa zay nalefa tany Asie fa ny problème de izao nampidirina le Airbus A340 faharoa zay nalefa tany Asie fa tonga de najanona kosa ilay Boeing 767-300 zay mbola hofaina isam-bolana nefa de tena ohatrany arabaky teny mihitsy mialatsiny am'le fiteny masika hoe ohatrany karazany lasa tranona koa tao amin'ny tarmac tao nandritra ny herintaona sy tapany teo eo fa nandoavana ofany $300,000 par mois nefa fa mipetraka fotsiny satria le A340 nalefa nakany Asie le 767-300 anankiray manao ny zotra nakany Europe moa zany de tsy nahazo nakantsony de natao ny négociation namerenana anazy zay mbola nandoavana vola be ihany koa satria tsy voaja moa zany ny contrat fa vao nahazo an'le Airbus A340 tsika de naverina le Boeing 767-300 kanefany misy contrat de rehefa tsy respecté ny contrat de nandoavana vola be ny famerenana an'izany tany amin'ny tompony de teo am'izay vao nanomboka tonga saina tsikelikely hoe manararoatra be le Air France tamin'ny fampiasana an'le Airbus anankiray de manomboka mba nitady-hevitra zany ny mpitantana ahafahana mampiasa ny équipage malagasy ohatrany hoe lalaotranana fotsiny tango lalitra fotsiny angamba ny filaza anazy de tamin'izay fotoana izay raha tadidinareo de naka fiaramanidina fifandraisana zany tsika vaovao ohatrany hoe nanampy zany le Air Atlanta tamin'izay fotoana izay natao contrat AOC ohatrany hoe Airbus anankiray hafa zany nakany Europe de mbola nandoavana vola be ihany koa zay satria licence ny Air Atlanta zany no nampiasaina tamin'io fa ny vol de mitondra ny numéro ny vol ny Air Madagasikara de ataontsika hoe tsy maintsy nitady équipage hafa indray zany no afaka nitondra satria ny malagasy mbola tsy nisy nitondra an'le Airbus mihitsiny azonareo am'izany satria tsika Boeing nazatra tsika rehefa anisany cause ny réticence ny mpiasa tamin'izany fotoana zany le hoe aka Airbus ny Boeing no efa nazatra ny équipage sy ny mpanamory malagasy zany de voatery zany tsika no fanina hoe hitondra an'le Airbus indray fa mazava ho azy alasaza ny air Madagasikara zany rehetrarehetra izany de tsy maintsy nanao contrat vaovao moa zany hoe hiara-iasa amin'ny prestataire vahiny tadidinareo tamin'izany nalaza le hoe Jetway zay mampiasa pilote vahiny marobe de maro anisa tamin'izany frantsay belge de misy koa teratany hafa moa zany fa vola tsy toko tsy foroana ihany koa ny lany amin'ny fanifana ny mpanamory vazaha meko taremarika ianareo tamin'izany fotoana zany eo anelanelany 8,000 ka hatramin'ny 11,000 € ny karaman'ireo pilota ireo ny atsika zany atsakila mipetraka fotsiny satria ny atsika tsy mbola nitondra Airbus ny pilote tsika fa ny an'ny zareo karamainao 8,000 ka hatramin'ny 11,000 € pour chaque pilote zany
manao an'io vol Europe reo de efa niteneniko anareo moa hoe reo équipage vahiny reo ihany koa mbola nasaina nitondra le A340 nakany Asie satria najanona le Boeing 767 300 asa razonareo zany fanazavako zany hoe tena famonoana mihitsy zany an'ilay compagnie satria ny équipage malagasy sy ny pilote malagasy zany aloha najanona daholo satria tsy mahay raha teo moa mitondra le Airbus zany de ny équipage vahiny daholo ny saika nanenika zany na feny volan'ny Air Madagascar rehetra na ny makany Europe le Airbus A340 na le Air Atlanta rehefa aveo na ny taty amin'ny Jet taty aorina na le Air Madagascar mihitsy fa le mandeha makany Asie de saika vahiny daholo no nampiasaina nakany zany de ny pilote vitsivitsy malagasy moa zany mba nampanaovina A340 de ny makany Asie rehefa mba vita fiofanana zany fa tsy mbola nisy nakany Frantsa mihitsy satria tena maimizy ny Frantsay tanteraka zany le mandeha makany Frantsa io taty aorina aza de matsikaritra amin'izay mpiasa ary anatina fo marary no ahitana zany hoe reo prestataire vahiny de mampanao stage mpanamory vahiny amin'ny vol ny Air Madagascar ataon'ny olona kobay zany ataon'ny olona ny zay andrakandrana rehetra ty potehan'ny olona zany ny tena mariny satria misy an'ireny pilote vao mivoaka reny na vao avy niofana anao Airbus A340 reny de hita ampiasain'le Jetway manao vol ny Air Madagascar manenjika heure de vol maromaro satria reny moa ny azahoanany hoe hitanareo reny hoe lefa mba ho lasa pilote tena hoe titulaire zany ianao de manao stage ianao de nombre ny heure de vol anao zany no azahoanao an'le confirmation tena maha-pilote anao de tamin'ny pilote de ligne andresahana de tamin'ny Air Madagascar ohatrany hoe nanaovana fianaran'asa zany le antsika malagasy io tamin'ny Air Madagascar nampanaovan'ireo pilote ny Jetway reo re prestataire vahiny Jetway reo zany tamin'ny Air Madagascar nanaovan'ny fampiofanana nyreny pilote vahiny reny atsika tsy misy mpiofana tsy misy manofana fa ny endreo zany ampiofanany hitondra ny Airbus A340 iny azahoanany zay heure de vol maro confirmation na pilote de ligne izany zany hoe raha fezana zany zay resaka zay de sady mahazo vola amin'ny fampanofana pilote ny Jetway no mahazo ny karama avy amin'ny Air Madagascar tsy rariny zany etsakilany zany satria ny Air Mad no manakaramandreo manakaramandreo vahiny reo de izy zany nefa sady mahazo vola amin'ny fampanofanana pilote ao anatin'ny fiaramaniditsika zay le nteneniko tena tsy rary mihitsy zany satria ny Air Madagascar zany de lasa ohatrany karazana facilitière zay prestataire rehetra avy any ivelany teo mangany fotsiny moa zany vola alohan'ny Air France alohatsika amin'ny Air France am'le atao hoe entretien périodique zay tsy maintsy atao amin'ireo A340 reo ary tsy maintsy mitaky an'izay ny Frantsay de reny moa ny tenena daholo le condition ahafahantsika mampiasa le A340 le Airbus zany de nolazaina daholo hoe tsy maintsy manao an'izany tsika ahafahantsika miverina tsikelikely miala ao anatin'le annexe B sy ny sisa